Atolotry ny ACM radio anareo izao. Taizam-piainana. Mandrosoa ianao? Eny komisera, tonga anohina ny antsonareo. Mahazo torana anao fa miandry anao ato ny dosie mafananao. Dosie mafana? Ahoana tsara hoe andre mato komisera? Zao no izy e. Voampangonanao erika be vavy ianao. Fa tena ahoana loatra e. Izany tsy mahatahotody sa manendrikendrika toy izao? Amitony tsara aloha ianao raha misenjiva moa izy teo. Zay mantsy mivoalaza ato amin'ny taratasy manambara ny eloka vitanao. Eloka vitako e komisera? Tsy aiky mora fotsiny an'izay zavatra tsy nataoko andre mato komisera. Eny e, na anaiky ianao na tsy anaiky tsy maintsy manao ny asanay aloha zay atanay izay tena marina. Marina tokoa zany. Saingy aoka ianareo polisy mba hay anady ady sy hamakafaka tsara ny nanao ny meloka sy ny marina. Tsy atoronao voanjadiana amin'izany zay. Valio fotsiny aloha reto fanontaniana reto. Vonina ny hain'ny fanontanianao komisera. Iangaviako ianao mba hilaza ny marina mba hanamora an'izao raharaha zao. Eny tompoko. Aza matahotra ianao fa valiko ara-pahamarinana avokoa ny fanontanianao. Voalohany indrindra ary mpifanina moa ianao sy ry Monsieur Philippe? Izy ty Philippe lazainao? Le olona mipetraka eo akaiky ny tanàna anareo reo ka? Ay ve ka raha fily ty lazainao e? Fantatro tsara raha indrangah iny ka. Zay viantsono azy aloha tsy ahoako e. Izay no ahafantaran'ny olona azy iny ka. Mpifanolo-bodirindrina ihany zay ka. Tsisy roim-pihavanana? Tsy tompoko. Efa renao moa fa vaky ny trano ny alina ny 20 lasa teo. Tsy vitan'izany fa mbola mivetavetain'ireo tsy mataho-todika io ny vehivavy tao an-trano. Eny tompoko. Vao io maraina io no nisy ny antso tany am-piasana fa misy taratasy fampiantsoana ao aty aminareo satria nandalo tao aminay hono ny alika mpitsongodiana laindrafily. Iza ny antso anao? Ny reniko. Firy nareo ny ao an-trano? Roa monja tompoko. Dia sasy ny reniko. Za ihany mantsy ny zanaky ny ray aman-dreniko. Finakaiza ny rainao? Mba miangatra ianao komisera. Nanomboka fony ambola kely ka hatramin'izao dia mbola tsy nahita na dia ny salova-tavan'izany raiko izany aza. Sanatria efa maty ve sa? Zay ny tsy fantatro. Fa raha ny fitantarany eny aho dia mbola tany amboaka no efa nilozany raiko. Izany hoe tsy maty izy tsy akory fa nitsoaka didi-tsotro izao e. Ay, ka taiza ianao ny alon'ny zoma lasa teo. Izany hoe maliala ny tiako anontaniana. Ny asa alina tompoko. Inona ny asanao? Sécurité no asako. Isaky niny ianao mody ao an-trano? Isaky ny repo. Izany hoe miasa 24 heures dia tsy miasa indray 24 heures. Ka inona ary borofo fa tany am-piasana ianao tamin'io alina io? So ihany efa nandehananao pointage tany am-piasana aloha maly alina vao nandeha tany amin'ny Tridesy. Atao tsy valianao ny fanontaniako e. Inona mahalasa avinany ianao tampoka teo? Tsy misy inona ka. Fa raha mila borofo ianao azoko atao ny maka ny pointageko any am-piasana. Na izao dia izao aza andray mato komisera. Raha nanao ny fisafoana teny amin'ny manodidina anareo zay dia anisan'ny tsy fony alika mpitsongodiny tao an-tanànanareo mianaka. Ahoana ny hevitra momba an'izay? Tsoriko eo aminao mivantana aloha komisera fa tsy mihinao n'ireny alika mpitsongody ireny ny tenako. Satria maro ny olona efa raiky voafitaka tamin'ireny. Arak'izany diso adresy le alika raha nitsofoka tao aminay. Inona moa no hain'ny reniko na ny tenako amin'ny resaka famakian-trano? Ary tsy hanao an'izany mandrakizay koa zay e. Ampy ho anay mianaka ny karamako. Ay, manarak'izany ary Eny tompoko. Manahoana sy manahoana ny fifandraisanareo sy rafily araka ny fiantsonao azy teo?
tsy misy olana teo aminay ka sady zay ko moa rehefa miona mifampiarahaba dia samy mandeha any amin'izay alehany any. Mbola maro mifantaniana miandry anao fa leo aloha zay ny androany fian'izay resaka nataontsika zay a miangavy anao zay tsy handeha de lavitra na ivoboaka amin'ny Madagasikara mandra-pahafantatra ny tena marina. Fa ahoana tokoa moa zany ty raharaha tiako amizera. Hatreto aloha dia anisan'ireo voarory tamin'ny asanjolonan'ny alinomaly iny ianao e. Sy de tiako amizera sanatry ianiko zany angalatra e. Mialatsiny aminao ry tovolahy fa voatery aloha zay anidy anao ato anatin'ity trano ity mandritra ny 420 ora. Brigadier, io any le zalahy io. Tsy avelaonareo aka. Tonga eto mbavadin'ny polisy aty. Tao mangingina be aty zany. Alao hoe hoaiza anao io madame? Hoai zany aterako. Misy olona ato ambadika ato. Iza ny tadiavinao ry madame? Hono ahy nisy zanako lahy iny napetsona taty amin'ny bureau-nareo taty omaly. Mbola tsy nody tany an-trano nefa izy hatramin'izao. Efa tany am-piasana zao fa tsy any izy ka sao de fantatrareo ny nalehany. Fa iza ny anaran'le zanakao? Anjiva no anarany. Zanakao le tovolahy. Mbola ao izy. Fa nahoana kosa izy nitazonareo ao e. Mbola mamita ny adidiny izy madama. Fampijaliana ve ny heverinareo fa adidy. Zay le mahavoantsika zanak'olombelona. Vao mba mahazo fahefana kely de manao fanapara-pahefana. Sy maharenina ianao madama. Velao zay anao ny asanay. Brigadier, avoinkely eo le tovolahy fa ohatry menimenina be ty madama ty. Zato arerahanao anaka. Tena mampijaly olona mihitsy reto. Manao andalony eny e. Salama tsara fa miferitreretako anao mandrakalina amin'ny mahareraka. Ka tsy navelandry zareo nody aho fa avy hatrany dia natao famitorana dia nampidiry ny violon. Tena tsy misaina mihitsy ireo manam-pahefan'ireo. Olona tsy meloka tsy nanao inona ka ampidirina violon. Ka voasesi-bolatra fily mihitsy angereo e. Any aloha reto mofo kely novidiko reto fa hitako tena naona mihitsy ianao zany a. Misaotra fa ilazao kely sarobida ry neny amin'izao mahazoazao tezitra zao izy fa tsy nandefa SMS tsy namely lafinday mihitsy ako. Ka ny mahazo anao azy ity mafiko. Aleo fa azavaka amin'ny zavatra niseho e. Efa miantso sahady ry rasefri fa zay aloha ry neny a. Eny tokoa fa nga de tsy misy repos kely mihitsy koa e. Ka zay tsy nahafatany fa metiko. Zay ary farariva manatitra sakafo anao e. Raha mbola tsy avoakandry zareo anao. Mahare zanaka. Misaotra rery neny a. Tsy sarobidy ve ty ifanena amiko ty. Ary hoaiza ry izany no tomaika be. Tsy mahita mihitsy izy a. Sady ohatra ny lasa saina be koa nge izy zany. Mafy tokoa zany tsy mahita nyty izany a. Ohatray mba mijerery madama. Za ve ny tsy mijery sa. Oay, ary toy ineny azafady indrindra manahoana ianao? Salama kia. Fa ino ty mahazo andrena hatramin'izao avy ny tsy fantatry indre. Azo mena tsiny ary neny a. Misy mampiasa ny saiko. Fa hoaiza ianao maika be ty? Misy fotokopiana dosiako zay ho reto. Ilaina maika mihitsy fa nahita asa dia saika hoe karakara an'ireto io. Ay, tsara kosa zany. Fa izao aloha e. Efa fantatry indri moa vaovao. Saika ho any amin'indry mihitsy aho zao natindihako. Inona tokoa aloha ny vaovao e. Izay indray mantsitsika zao vao niona tao arininy fisehoana isin-jivy iny. Misy vaovao ratsy kely sarobidy a. Fa vaovao ratsy ahoana akory neny? Ianondry tsara. Nefa sao de maika loatra aloha ndrika. Lazao fa maika ve moa tsy ho maika e. Loza nge fa voahidy any amin'ny violon fofombadindry e. Ahoana tsara? Fa nanao inona izy? Ohatrany tsy mino an'izany a. Zao nisy trano vaky teny aminay tamin'ny zoma lasa teo. Nakalika mpitsongo-dia ilay tompon'ny trano vaky ka nandalo tao aminay le alika avy trano dia nampetsony manam-pefanjevo. Ohatrizay. Taloha ela be zany alika mpitsongo-dia zany nalaza fa amin'izao zany efa lany tanàna ke fa matoran'olona fotsiny sisy ireny.
tena sahako mihitsy mijoro vavolombelona amin'izany. Efa maro mantsy ny olona rekotratra n'ity alika mpitsongo-dia ity. Hitako any tena tsy eo mihitsy tatao ato. Dia mbola any izy izany izao sa... Mbola tsy nahavoako n'izy ireo izy hatramin'izao fa voavina mangasy tany aho io fa nasaina nampandrenesina amin'ny mahazo azy indri. Soa ihany ary fanonfanena tety an-dalana sika mianaka. Aleo fa hiaraka aminao any ary arariva fa tena malahelo azy mafy mihitsy aho izany. Ahoana izany ny programa andry androany? Tsy maintsy miaraka aminao mankany arariva ka. Mandalova ray any an-trano dia miaraka isika e. Misy namana koa amin'izay. Aleo fa hikarakara an'ireto ato tantaratasiko reto dia ho avy any aminao any. Izay ary aloha fa rehefa avy eo izany e. Mahazo to dia mahavitasy soa e. Misaotra indrindra neny a. Zay vao navoaka an'izy ireo tao a. Hoay, inenty sarobidy reto. Mety efa navoaka an'izy ireo koa sy ny jivy. Ien tokoa, efa io miandro eo ambavahady io ary iziko. Manao ny jiva? Zao e, zao anaparan'ny olona ny fahefany zao. Zay aho vao navoaka ny tao. Tsara aloha rehefa nivoaka ianao e, fa nitoy an'izao raharaha zao no asa raha anao ahoana. Tsy manaiky mihitsy angerafily fa manizingizina fa hoe zaho ny tena meloko e. Mampalahelo mihitsy ny mahazo anao ka eo fa hifanampitsika naporofona ny marina e. Ka ny marina mitavozavoza nge tsy maharesy langa tsara lahatra e. Aza mbola manary toky aloha ianao e. Tsy misy resy tsy miady izany koa e. Manana fanantenana. Zay tokoa aloha e. Tsy maintsy mijoro sy mitraka fa lehilahy ny tena. Andao amin'izay sika hiala eto ka. Hita ho aho, ndao dia eny an-dalana toizana ny resaka. Tonga eto amikiondalina isarahany ity sika telo mianaka. Za ngamba aloha avy hatrany dia hody fa efa hariva ny andro. So sanatria ho tratra mimpanendaka aty. Sao dia ateriko vetivety ary ianao raha izany e. Eny tokoa, andehana ny jiva tery vetivety izy a. Za tonga dia andeha mody moramora. Oako izao ka. Ianao indray no reraka eo anatitra ianao ary efa jerety. Tsy alohanao tonga dia mody aloha maka-makaina. Lalana 3 minitra sisa. Iany ary e, zay zany fa mandram-piona. Sady za koa mila mahakaina tsara aloha ny alina fa mbola monjy ny asa mandraharaha indray raha pitso marainako. Zay ary fa mandram-piona kia. Velomina ireo mianaka. Izay ny jiva fa mahereza aza kifikify izany a. Misaotra kia. Ay tonga ianao. Nanahoana ny tany? Mandreraka reriny eny a. Tsy manaiky mihitsy raha fily fa apakarino ny raharaha. Tsy azo nyresana sy mifampararana mihitsy izany izy. Efa za mihitsy aza nanetry tena ny talao tany amina fa tsy namely izy kanefa dia zavatra tsy nataontsika akory le izy. Misy zany le olona ety ambonin'ny tany tena finaritra ny anendrikendrika tsotro izao fotsiny e. Tsy mitombona ilay izy. Izy moa ny olona tsy nilaza hoe tsy mitombona raha isika namaky ny trano rafily. Ampoariny eny ny anatra nataonao a. Ary tsy misy nalatsako reny anatra nomenao areny na kely aza. Ka nahoana sy amin'ny fomba ahoana moa no ahavitako hangalatra amin'ny alina izany. Ka izay indrindra anaka. Ny marina tsy mba maty. Tsy hoe manozona fa any andro any taona boily valy amin'ny rafily sy ny taranany izao ataony amintsika izao. Dre, izy ty miantso ty. Hoay, sarobidy tiriny eny a. Bonjour, ahoana ki? Tosebotra be ndry izany fa misy inona? Zany ve? Ka za zange vao tonga ato trano vao eo e. Dia ahoana re izany e? Fa aiza ho aiza le toerana? Ay, aleo fa jereko any arenao zao e. Fa iny dia mampikorobaka anao e, misy inona hono? Avy niasa ho ny sarobidy dia tsy nahita bus intsony ka nandeha tongotra irery eny an-dalana any e. Amin'izato andro efa maizina. Hijery azy ihany izany ianao? Tsy maintsy mandeha arina eny a. Izy koa moa tsy misy anadahana raha itapo aminy mba hitsehana azoko. Ny ray aman-dreny koa moa izany samy miasa daholo. Ie, samy miasa daholo. Ny reniny koa tsy tonga raha tsy hariva. Ny dada moa indraindray tsy mody noho ny amin'ny asany. Mandehana malaky ary e, mitandrema tsara mitondra ihany kara-panono sao misy fisavana tapoko amin'ity asan-dahalo aty seroa ty.
eny fa aiza moa le jiro fanao am-posiny roneny a ty eto ambony table de nuit ty leo entiko ihany ty fa miasa be amiko zay fa tsy maintsy miverina eo a rehefa avy eo hidio tsara fotsiny ny trano fa lasa vetivety njiba tsy renitsony ny atsoko ohatry ny tadio ny alany teo hoe aiza ianao zao aiza ho aiza eo lalana mangingina be tsy misy olona mihitsy andrasy fa efa ho avy efa hifanena zany tsika sianao raha izanka tena mangina be tokoa ty lalany ty zany aiza mo sarobidiny tsy ahatahotra aleo aloha tsy arehitra ty jiro ty fa fantatra be hoe misy olona mandeha rery aiza ihany ary sarobidy tokony efa hifanenaka izay raha ny filazany teo hoe andraso aloha somary tsaikotsaiko anara-tsisy ny fa misy olona roa tazako reny aloha reny sady lehilahy izy zany nefa aleo mailo fa ohatry ny hafahavy reto toy ny misy olona andrasany io aleo hitapy fianaraka maizimaizina aloha dia hita eo mitoyany hoay iza koa reto ro lamijanona eto reto mety hoe injiva sy ny namany itsehana angamba nefa ohatra ny kodikody be ihany anke izy zany ary ino zany ataony hoay toa avy manatona ary zareo zany inona ny ataoko tena olon-dratsy reto aleo asiana fitsoahana ka eto ary tongotra ohatray marina misy vehivavy nihika teo ilasa ny anjehan'le roa lahy teo iny aleo avotany vehivavy iny fa ohatra ny sarobidy olo tiako iny aiza sady ary zareo teo ay riry efa lasa lavitra riry aleo tonga dia anivankeko so tsy tratro etsony reny mandeha koa zany raha vehivavy ka tena soraka be zany ka nefa reto olon-dratsy reto efa akaiky dia akaiky izy renao rinjiva amin'izao hoe miady rery ty malalanao ahoana rena ataoko tsy vitako tsony ka aleo mody hijanonana tampoka dia hito zay ataony io fa nijanona le vehivavy dia nitazon-dohalika reraka tanteraka izy zany dia atao lisaninona hono ny olo tiako le tsy mahataotody reto ohatray marina tena mbola daroandry zalahy ihany izy nefa efa mitalao fatratra iry avelao re ay fa inona ny tadiavinareo tsy oakare tena tsy diso ny eritreritra fa hisarobidy io tadiavindry zalahy anaparana filan-dratsiny io sanatria raha ataoko akidika na dia kely eo akory ny fofombadoko elisany raso raharotiko amin'izao ry zalahy mbola variny zao misorany daholo fa avelao ny lisana izy njiva tena sofa tonga ianao fa raha zany dia efa matondreo teo to mbola tsy mahipetraka ihany reto zany ara aloha ny ody ambava fo zany keo ny fampieritrretana tatafo ary aloha tapahako ohatran'izao ny tanany lisan'ny mpampijaly olona reto tena tsy mahetsika atsony reo rinjiva fa ndao hitsoka sao dia mbola misy namany ihany ka andao avelao hitan'ny avany otramaraina ao lehilahy reo raha tafatsangana eo raha tarakely fotsiny ianao dia tsy haiko tsony ngamba izay nahazo ato eo zange efa nanaraka anareo avy ato ariana taminareo le nifanenjika teo zany ve saotra n'andriamanitra fa mbola tsy navelany irery amanananao
Enakiravako ianao ho tokoko za ho tokonao. Efa akaiky ny tranontsika ndao aloha androso aminay ny ziva. Aleo ateriko ambavady fotsiny aloha ianao fa efa alimbety ny andro sady manginy irery eo koa ngeniny. Tsy manina ary efa tsy androso ilahy nefa misaotra indrindra nanaiky ny tsena sy nanavitra. Tena sakaiza tokoa, mahafoy ny eny amin'izay ny sakaizana. Zany tokoa zay fa efa tonga eto ambavady ianao tsy aleo amin'izay andeha. Dia felanao rereto ve zany Zay moa kifa raha pitso indray tohizana ny tafa raha miona mandra-piona re bonne nuit chérie. Eny bonne nuit kia tafandrimandro ny malalako. Dia zay ny eny nanjohanay tany maly Sendra ny tsy napoizina mihitsy nareo raha izany. Rehefa tsy nisy nandrombinana aloha ny NDB dia isaorina an'Andriamanitra. Zany tokoa. Fa ty olana mbola mamatotra antsika ity zao no mbola tsy mampifatoka ny saiko Izay mahasoa ataon'ilay ombona rinjiva. Raha afaka pitsao zao mbola hoeny amin'ny birao eny fa amin'io ny tena ahitana an'izay fanapahan-kevitra farany rafily. Dia ahoana ny asanao amin'izany? Tsy miasa fa repo kely ndraika. Ay tokoa moa tsy maintsy hanaraka anao any amin'io Ile iona amin'ny rafily amin'ny fotoana io mihitsy ary ny eny no tsy levon'ny vavoniko ka. Ahoanao iny zay rafily mbola ho avy ny andro iray dia davaniny antsika. Engany amin'izay fotoan'izay angamba tsy hamelako raha tsy milelaka amin'ny faladiako roa. Sady filazanao azy. Zay aloha velako niny ndeha ho any am-piasana amin'izay Andeha ary aloha saotary eo Ay moa za koa mbola hietsena. Andraso akarina vetivety dia miaraka isika mianaka andrasako atokotany eny fa sady ho any amin'ny WC vetivety Tsy ho ela ka. Enjana koa ty fitohanan'ny famoivozana ty. Nga hitantsony efa mahazatra io. Ka le olona maty hamonjy fotoana ny taraiko. Ka tsy hitangeriny eny hoe iza nomena tsiny amin'izao samy mananjo ampiasa lalana ny tsirairay. Na ny mpandeha tongotra, na ny bisikileta, na ny moto, na ny fiara, na ny kalesa. Dia tsy andeha bus zany ianao? Leo aloha andeha tongotra kely mandra-pahatonga ery amin'ny fiantsonan'ny taxi be ery Renona koa ny tangorona ny olona aleo hoe jerena ihany fa mahaliana izy zany Ohatra fa tsy ilay zanaka lahan-drafily ve io tokoa jeren'ny olona fotsiny izy zany Tsy misy mirara azy ny olona na dia iray azy. Maratra be tsy mahatsiaro tena mihitsy izy zany. Raha tsy voatsabo faran'izay malaky io ratran'io angamba tsy ho tanatsony ny aingy. Mijinika ny raha aminy, rovidrovitra ny akanjony, mangana avokoa ny tavany, fa naninona ary izy. Inona koa nefa ny esan'ny eny saina amin'izay nanjoa azy mbola aiza nefa ny hafaran'ny mpanao ratsy Izy eto an-tanàna moa no tsy mahafantatra ny laza ratsin'ireo. Aok'izay anaka, tsy atsika amin'ny famaliana. Ny azontsika atao dia ny miezaka mihavana amin'ny olon-drehetra. Eny fa na dia amin'ny fahavalo aza, voasoratra ao anaty baiboly izany. Voasoratra tokoa saingy sarotsarotra ihany zany ry neny kanefa Ny anambatambazana mpamosavy ny amelomana anaka aleo andeha amin'izay ry neny sao tary eto sady ty tamin'ity koa ny bus. Mazotoa ary ianao Arabaina aloha fa nandresy tamin'iny fanendrika andreana iny rinjiva. Misaotra kia zay vao mandry ny saiko. Miala maina fotsiny rafily fa lasaiza aloha ny eny teo Lasa ny WC vetivety izy fa saiko latsaka tao mihitsy ho izay tsy ho latsaka teo am-piandrasana an'ilay valim-pitsaranako. Ianao nga ahoana?
mafy kosa ngeza ny babingelo ka tsy natao zany. tena marina mihitsy zany. ay ty izy ty fatany. ay efa miandra ato nareo roa. ie leonay tonga dia nivoaka ety ivelana aty fa mafana be ao anatiny eo koa. arahabaina daholo aloha sika vavadozy. engane mba ilamina amin'izay tsika. Zany tokoa aleo ivalona ny amin'izay iny ka. ahoana zany ny programa nareo roa zao. za ma tsy avy hatrany tonga dia ho dia akahakainako. miandrasa bus eto ary ny eny fa zay aloha mbola andeha hiala etaeta kely ndamomany ampitsondray. tsy manina fa aza mody ariva loatra fa sao dia tojo ohatra n'le tamin'ray mandeha iny tsy hijanonely izay ka za koa mantsy mbola maika ody fa misy zavatra tsy maintsy ataoko any an-trano rehefa vitya. zay ary fa aleo andeha amity bus malalaka ty mandra-piana ry sarobidy velomina eny. rehefa aveo koa tsika sy ny eny mbola hiara-hiala etaeta kely any an-trano inona amin'izay ary le resaka ho resahanao sady sotro ihany aloha ny jus inona moa fa tsy resaka momba ny raharahantsika ay ve ahoana tokoa moa zany no momba n'izy iny ny amin'le daty hanaovana le andro malaza. inona ny andro tsara mety hanaovana azy ozy ianao? tiako izao sabotsy fa le andavanandro maro ny fianakaviana tsy afaka. dia aleo hijanona amin'izay ary dia ny amin'ny daty ahoana? volana inona moa le tapakitsika? volana février fa ny daty aleo hijery kalandre vetivety ato anaty finday maninona moa raha atao 14 febroary sady sabotsy mihitsy eo andro io. eny tokoa tena mety io. ahoana raha raiketina amin'io daty io ary sady ny 14 febroary koa ange fety mpifankatia ka zay mihitsy ko efa tsy androko ery zany sy ahatongavan'izany andro zany. aza mikoropaka ki malala fa vetivety io dia tonga ka mbola misy efa bolana be zao kosa veko. tsy hitahita koa raha nge zay dia tonga ny fiomanana fotsiny no atao tsara. fa tokony zaraina amin'izay zany fanasana raha izany efa vita koa lizy fa mbola tsy voavoakako sahirana tamin'le olana teo ay dia avoay amin'izay ary zany sao dia taraiky avy hatrany dia omena aloha ny an'ny fianakaviana lavitra. aza matahotra indri anio ihany dia amoaka azy fa misy mpanao impression eo akaikina eo. dia roviana lazaina amin'ray aman-dreny rotonta ny daty. samy tonga dia samy milaza ny azy fa inona moa no andrazany makany aminareo ihany manamafy azy amin'isy mivady ray aman-dreninao rehefa iny atsy miasa iny sa tsy mety zany ho ianao? ok ary mety zany ka fa ndao amin'izay malala ody fa efa elaela ihany izay nilatsika etaeta zay ka raha tsy afaka etaeta amin'izany ka mba efa tsy ho afaka intsony. zany ndao ary moa mba enjana koa ny nahazo an'ilay zanakirafidy amin'izy ty lasadala mirenireny ty. le hitantsika ny tangorona ny olona tariny ve? indrindra voadona mafinao ny kapoka mafinazo ny lohano ny izy ka nitarika izao fahadalàna tanteraka izao. tena vomafy mihitsy nga iniko. raha fily aza moa amin'izao raha vao mahita mena ohatra ny sakay pilokely ny tavany no sady miondrokondroka ery. aleo manao ny marina trany anaka raha mbola eto amin'ity tany ity na dia eo aza ny ady mafy sy ny anjara azy fijaliana tsy maintsy zakaina. engany heriny eny mba ho volamena milatsaka ambovoka trano ny fiainantsika ka tsy avelan'ny soa tsy hamiratra. ho tanteraka izany rehefa rahana finoana. fa avadika amin'izay aloha ny resaka rineny hoe momba nyity raharahana sarobidy zay efa akaiky dia akaiky ty ihany moa zany zay indray mantsy zao no masaka andohako. ahoana tokoa aiza ho aizo izao mifanomanana ny espasy sy ny sisa sy ny sisa. saika efa vohomana ihany aloha ny akamaroany fa ny tiako anontaniana amin'ny eny dia izao
moa ve ny olona roa ivady voatery tsy mahazo miaona mihitsy mandra-pahatonga ny fanamasinana ny fanambatian'izy ireo na ny mariazy o ny dika teny hafa e. Fanontaniana tsara fipetraka ny ianao. Raha ny tokony ho izy dia tsy mahazo mifanerasera tokoa izy roa. Nefa misy ihany ny fotoana tokony ionan'izy ireo mba andamina amin'ny programa na izay resaka hafatian'izy ireo atao. Ka izay indrindra ny tsy azoko. Ahoana moa no ahazoan'izy ireo mandamina sy manomana an'izay fiomanana tokony ataon'izy ireo? Tamin'ny andronay dia izao no natao. Raha ohatra tsy maintsy ion izay dia mitondra olona ray, na io ankizy kely na io namana. Raha tsy izany ray dia mandeha any amin'ny toerana be olona, any amin'ny toeram-pisakafoana ohatra. Misy antony manokana ve ny anaovana an'izany sa hoe fomba ka tsy maintsy atao? Mba hisoroana amin'ny fakabanary no antony mino fa azonao amin'izay Mazava. Fa inona ho any atony nahatonga no nanontany an'izany tapoka teo e? Tsy izany fa misy mantsy ny olona sasana ohatrany hoe tsy nanao bokaka na sipa ho ny fiteny ankehitriny e. Vao niditra ny tokantrano. Ianao dia koa dia mampime e. Amin'ny lafiny iray samy manana ny azy. Misy raha vatany vao miona dia hoe andao ataony raharaha raha-pitso. Misy ny hoe afaka 3, 4, 9 taona vao vita ny raharaha. Arakaraka ny tsirairay tokoa raha izany ko. Ka izay hoe aminao e. Misy mandombaravarana izany fa aleo aloha hijeran'izay vetivetrany eny Tonga ihany ty ilay andro malaza ary ny efa malalako. Mahatsiaro sambatra manana anao ry tiako Atratiaka izany fahasambarana izany atao rose volamena mitohaka tratrako zato ianao mamiana. Tao miora manento eto am-poko ny fofom-pitiavanao. Sotraky malala. Enganeka ho mamito tantely amin'ny batomamy ny fiarahantsika mandrakizay. Eny aky malala. Ho toa avokoa ireo toko sy fampanantenana izay nataontsika tany am-piangonana teo. Fa andao aloha mba hakaina kely amin'izay fa reraka be amin'ilay mitsangana ka. Ndao ary fa lasaiza daholo ary ny eny teo. Retsy mampikorana ny tanora retsy ry zareo. Mafana mihitsy nge ao amin'ndrareo izany. Ay ve ka mahay mihira be ireo raha fozako hoe. Aiza koa Hitako tsy hainao anga izany feo mangan'izy ireo izany. aleo mba hihira ry zareo sao mba ho lasa mpanakanto e. Izany mihitsy. Izany musicien amin'izay Mangery izany tavanareo roa kely izany. Izany verineny. Ie, inona hono maresaka ato? Ho lasa mpanakanto antsika tsy ho atsy e. Tonga avy amin'ny tanjona ankendreny fa hono ary izy roa. Ahoana verineny? Aizy nareo nanao ny vola tantelinareo? Ivoaka lavidavitra kely izay satria efa nahazo fialan-tsasatra ray volana avy. Aizy izany? Eny any amin'ny faritra ihany fa tsy dia tena hoe lavitra be akory roneny Any amin'ny faritra izay no andeha. Ay, lalao ranomasina. Eny e, sady mba hiova rivotra kely e. Mahaiza mitandrina tsara ary fa tsy vitsy ny fahavalo. Aza manany eny fa efa vonona hifampitaiza amin'ny fiainana ny dinam-pitiavanay roa e. Sahoana kery sarobidiny foko. Marina tokoa izany. Tsy misy otrany hoe vonina hiatrika fiainana foana e. Mahafinaritra rehefa samy vonina niatrika ny fiainana nareo roa manomboka izao e. Iloza kely aloha nareo roa fa misy mitady ary e. Eny ary e. Mba saiva ataon'ilay ao amin'ny lafin'ny teknika mafimafy angerinjivo izany iry izany fa tiako be Ampiakariko aloha ny volume teknisianina. Ahoana ny fankafizana ho an'izany tsodrivotra malefaka morontsiraka izany malalako? Dry, toa variana be ho any malalako e. Fa ahoana vola tantelitsika ange izao e. Dia ho sanatria ve ho saron-drahona le dia volana amin'ny balika tomefiny ritsoko ny alina. fa angananjary lasa mpanoratra tamika teo ry tony e.
Zany raha avaka fa mba onja kosa ny foko tsy mandry ny feo an'le domona manga feo miritsoka ampoko Njiva, ahoana Kimalala? tia mo ianao hoe? Andray kosy tsy haiko hoe ampy anaporofoky ny fitiavako anao ve zao teniko zao. Tsy misy atakaliko anao na dia ny andrem-bavy lanitra kanto indrindra manerana ny vazatany efatra aza. Misaotra Njiva. Tsapako fa tena tia tokoa ianao. Tsy misy fisaorana Kimalala. Vao manomboka zao ny vola tantelitsika. Noho izany, anao rery raha avako. Tokoa ianao, tsy sasahako amin'ny hafa. Mba tsapanao moa ny ato anatiko ato amin'izao. Mba lazao hoe. Midobodoboka faliana tsy hay volanina ny foko. Ho amihana ny tiako mankalalahana ohatry ny voary manodidina dia ny kintana manjo-pika sy ny volana sarika. Hoay io. Manino? Tao maheno poeta ny vetsony eo am-pony a maheno ny vetsom-pitiavan'olo Njiva malalako. Ka mahatsiaro sambatra eo anilan'ny tiakoko. Dre, toa variana be indray ianao zany. Ianao ve tsy maheno zavatra mikasoasoaka? Efa ela ihany na henoko azy a. Ary izany no mahatonga ohatra amin'ny variana lava. Tsy misy ninina ki eo malala. Etsofihiniko eto atratrako izany malalako izany. Fa firy moa zao andro zao hoe. Sao dia mba efa tokony hamonjy efitrano fatoriana amin'izay aloha tsika. 7 zao. Efa tia atory angay ianao? Eny e, efa te hidabodaboka fa ohatra mavesabesatra ihany izany lohako izany. Da hoary hiala eto amin'izay tsika e. Raha mipitso indray mamangy aty anaty natiora kanto dia kanto aty ary etso tantanako ianao. Hoay, adino ry amin'ilay nitoerantsika teo ny finday akory Njiva. Zany ve? Ie. Aleo hiverenako eny vetivety ary e. Aza mihetsiketsiketo ianao fa andraso eto a. Azafady Njiva, dia haingana ianao fa mangina rereto aka. Izary izay finday eto e. Aleo tsy lovina amin'ity lampo ity fa somary maizina koa eto izany. Tako nyity ravikazo mitoromboko ity. Tokony ho hita eto raha teto ny latsaka ka. Raiko tahotra rery eo izay sarobidy fa aleo andeha ka. Rehefa tsy hita izay dia tsy hita intsony. Hoay, sarobidy izany mihitsy izany. Fa naninona izy? Aleo vonjena angana. Nivadika roa lahy matanja be no nibatazina ka ao anatin'le fiara tsy mataho-dalana. Tsy maintsy henjehako reny. Nefa ahoana ny ataoko? Iny misy fiara mandalo aleo sakanana aloha. Tsy nijanona le fiara. Aleo aloha tohizana ihany ny azakazaka. Reraka be ah. Nefa tsy maintsy hanavitra ny vadiko ah. Misy taksi mijanona io aloha io. Aleo aloha anatonako. Taksi! Tena efa lasa lavitra le fiara nitondra ny vadiko. Sofa tadidiko ny numero an'le fiara. Enjeo ihany sovera. Enjeo foana. Ary aleo aloha ampandreny eny an-tanàna aingana aloha. Neny ve? Njiva ihany. Nisy nakakery ny sarobidy. Tsy haiko fa roa lahy no tazako nakazy. Mbola manenjika an'le fiara mitondra azy azo. Allô? Allô? Fa iza zany? Ay, marary amafy ny vatako manontolo. Fa ina ary nahazo ahy e. Dia maninona ato anaty fiara tokoa.
fa fiaran'izy ty misy aty rylantro zay vo tadidiko nisy ny velo mafy ny atoko raha zale ny andray ny jiva nikaroka an'le finday eny zay ntsaroko farany kay tena migeja mafy zany vatotra amin'ny tanako zany misy olona miresaka retsy apita-kely retsy mazava reo zany ny vely aka nakankerin'ny toy izao aloha raha nga hitsangana moramora fa toa tsy mety varavaran'ity zany rehatrala be ko ty toeran'ity way io fanerika le anankiray dia iny fa avy manatona aleo asiana fitsoahana malaky na hoanina tsy hoany nalako tonga kosa nareo roneny ka voavantany nareny antsonao dia nandeha tany amin'ireo ray aman-dreniny sarobidy ary lasa zary zareo teo lasa nakany amin'ny polisy izy ireo nanamafy ny fampandranisana efa nataonao soa aloha fa tonga nareo fa niady rery taty raha tsy tonga nareo ataona iahoana moa ny famelanareo rety amin'izao na tongavana hitaty azy efa tsy andry tsy hitanao tsony izany nalehan'le mpiara nitondra ny sarobidy tena nanao izay fara heriny ihany le mpamely an'le taksi fa tsy tratrana intsony izay ny vilian'le katikatra tsy tadidinao mihitsy anga le fiara tadidiko tsara ny numéro any ary efa nomeko ny polisy eny tompoko izy indrindra zao dia zao hoe andraso fa ho avy ary fa izy zany anaka ndoantsika ho any amin'ny bureau ny polisy fa nytany le niantso teo tena sepotra be aizaryzareo teo aleo amitsaka eto mibodin'ity azo midoroboka be ty sady amamoramora n'ity fatorana amin'ny tanako ty any kely sisa dia vova zay fa miboraka tanteraka sofa alina ny andro dia sarotra ho andry zareo nanenjika way misy mitaratra jiro be reny aleo hidaboka amin'ny tany fa ho hiteto lasa isa le jiro be teo efa lasa lavitra ry zareo ka ohatray fa ina koza ny zavatra mafimafy voatsapaka to anaty paosina akanjoko zany way fa toa ilay finday ako ty ay tsy adiny tary amin'le toerana nalehana isinjiva ilay izy fa lasa lalina tato anaty paosiko fotsiny raha tsy nitady amin'ity izao njiva ngamba tsy niso izao nefa ilaiko ty amin'izao olo izao ka ie andraso atsonjiva le ty toa tsisy réseau na ny kely aza aleoaloha atao zay ahatafavoako an'ity aly ty ka na nahoana rehetra le vadiko any ay tokoa moa malaza raha tsy amin'ny fanaovana kidina piny ty toeran'ity ty amin'ny gazety ity izao misy voamaly fa gazety iny ty mahavariananao ronjiva manara-baovao ato amin'ity gazety ty ary neny sao mba misy vaovao momba ny sarobidy tao loza daholo ny voalazoko tsy misy afa-tsy zany avokoa zay ny mahagazety azy re jereo neny fa ity zao misy resaka fakanan-keriny ihany koa ao vola be mihitsy zany ny takin'ireo jiola fa vonina velo ny eny amin'le raha riva vonina ka fa ahoany zany natao mino aho fa efa piodiody sy mpanaramaso izay olona mandeha rivariva amin'ny toerana iny reny mpaka olona reny noho izany tsy maintsy miverina antsika zany hoe anaramaso azy ireo zany zay indrindra dia raha hitantsika ary izy ireo ahoana ny atao efa misy fiaraha-miasa kaiky amin'ny mpitandro filaminana ka raha vantany vao mahita trangan-javatra mampiahy fotsiny tsika dia efa mampandre azy ireo sady ireo mpitandro amin'ny filaminana koa nge efa miodiody tsy lavitra eny amin'ny toerany eny ihany
tsy maintsy mifanampitoy izany mihitsy mitandro ny filaminana sy ny olon-tsotra raha te hahita vokatsoa aingana. Efa ho arivandray ity ny andro, izany efa mbola tsy tafavoaka ato anaty ala ato ihany. Tsy maintsy ataoko rangazy tafavoana ato a. Raso efa ohatra misy rano mandeha izany. Aviatsy ny fahenoko azy izany a. Raso hoe hoahay e, ay ve misy rano be ohatra izao ato e. Aleo anara-tsisiny amin'ity moron'ity dia mety hoe toyana. Mamitsaha amin'izay aloha ny eny fa misy rolary eny mivoaka avy eo anaty fiara reny. Raha zao fandiniako azy zao dia azo tombanana ho namana ireo olony ratsy reto a. Sady kodikody be izany a, ary iny reto ataony Mifoka zavatra ry zalahy. Mazava fa mifoka zava-mahadomelona ireo mba amin'ny tany ny asa ratsiny. reny fa lasa ary ho aiza izy izany. Tsy diso mihitsy ny fitadidiako fa ndray tamin'ile naka ny sarobidy ndray amin'ireo olona ireo roneny a. Miondre ianao ny jiva fa mitakerikerika be ry zareo izany a, ohatrany hoe mahita zavatra izany. Aleo arahana avy ato aoriana ny diany fa misy zavatra tsy katr'ireo teo matoa koropaka tampoka teo toy izao a. Sao dia isika no hitany ka nahataitra azy. Zavatra hafa mihitsy ka. Dry neny a, ary toa mamondrotondro. Inona raha ny tondron'izy ireo any amin'ry ala mikitroko ry izany e. So fa somary mazavazava ny andro na dia efa mifito sasany ariva azy izao. Mora amintsika amin'izao no manaraka ny fiantsika izy ireo. Ay ve ka le alabe manakaiky an'le toerana nalehan'ilay Sinjivy ity e. Ie, tery ampita tery izao izay izy ilay mipetrapetraka. Tadidiko ihany na dia efa alaza ny andro. Ay, aleo atsoina amin'izay ny jiva fa io eny fa misy réseau kely ny finday. Sonina kosa ka. Allô? Allô? Njiva ve? Tena azafady Njiva fa kay tato anaty paosiko ihany kay le finday fa zao ahy e, aty anatin'le ala mikitroka ampitan'le nitsangatsanganantsika fa mba vonjeo. Njiva, allô? Tapaka, tena tsisy réseau indray ity. Zany ve tsy aty amin'le alian'reto rola reto no misy any sarobidy raha zany roneny a. Raha araka ny voalazany tamin'ny antso a-telefonina teo. Zany, nefa nge voadidina ranobe io ala io e. Aleo aloha arahana zay alian'ireo rola reo fa tsy maintsy hita andreo ny fiampitana makeny e. Rehefa mikenokenina dia avy eo a, hoay, misy lakany izany ao ambany ao. Eny tokoa, reny fa lasa ny ampita lakana. Zay voatabereto sika zay. Ka tsy maintsy mikaroka hevitra tsika e. Andraso hoe neny a, neny. Ahoana, misy inona? Misy lakana maromaro kay miafina ato. Saingy aleo azotsika antoka fa efa tafatsofoka tsara ny anaty ala ary zalahy vao mipity tsika. Somary elaela ihany vao tonga eny abiteny raha izo fantehin'izy rola zao. Hoay, sarobidy angambo ity. Ay tsy izy fa ndrainy. Ie, mahianao anao. Aizy nareo zao. Mba asa ivomiomana ny polisy fa misy zavatra mampiayanay aty amin'ny sisiny morontsiraka aty. Hoay, misy olona tamin'ireny mipita amin'ny lakan'ireny. Ndraso hoe lehilahy roa izy izany. Aleo hianika azo lava hanarahako maso an'izay ataon'ireo. Ndraso,
Zay zao tazako tsara daholo ny manodidina amin'izao. Reneny reny fa mandalo eto ambaniko ary tolero lananentsika ihany reto. Matahotra azy zany, mangofotra ny tongotra aman-tanako nefa za ety ambony hazo avy be ety. Loza fa tapaka le hazo. Reo fa nierika aty amiko, tena hitandry zareo Tsy tokony efa andeha hiampita amin'izay hoe isika izay anao rinjiva. Efa tafiditra tanteraka ny anaty ala mantsy izy roa lahy teo. Neny enoneny ve zany fiombehivavy miantso vonjeo any anaty ala an'izany e? Fiombehivavy tokoa. Andao neny so tara loatra tsika. Sarobidy mihitsy angambo zany. Miakara malaky neny de ndao e. Andao ary. Kay! Oay, neny, tandremo moa. Saika latsaka tao anaty rano raha tsy voatazo. Moramora ihany na izany aza sao fobakana hirana eo koa neny. Tena lalina be ty rano ty. Sady mahery. Mahabatahotra izany rinjiva. Mipararetra ny vatako ray manontolo. Sady atopatopany mihitsy ny lakana. Aza matahotra rery neny raha sanatry votra fa ny lakana tsy hanareny neny fa neny aloha mahavotako voalohany. Tsy nisy lakana azy efa vonona ny lomano tamin'ity rano ty hatrany. Ay tokoa moa ianao nahazo ny loka voalohany tamin'ilay faninanina ny lomano farany teo. Raha ny lomano indray aloha dia angadiko e. Hitako taiza koa moa izay niampita ny tony lakana tony raha tsy voa izao. Sady ny andro ange alina e. Raha toandro indray moa ka aninona. Saingy fanavotana ny vadiko ty ka nahamozako ny aiko aza rehefa avitra izy tsy mampaninona. Zany tokoa natao hoe ty mahafoy ny aino any ity. Efa ho tongotsika. Io zana voizinaingana ihany aloha ny lakana fa efa mangitakitaka be an'izay tena zava mitranga ao anaty ala ao so fa natanjaka ianao na vita ny voyan'ity lakana ty. Efa somary vizana ihany ny tena fa tsy ahoako e. Tsy azoko ny vadiko tsoromban'ireo fahavalo zao ny tanjoko. Tena tenda ny aiko vao tonga dity apitrosika. Tsy maintsy mbola iverenana zany io rano be io avy eo sa ahoana? Andao aloha anderiny eny fa mbola rehefa miverina zany ary hatrany tonga de mialana eny fa za mimototra nyity lakanyty eto. Andrasako etsy ianao fa malakilaky e. Aza mandeha lavitra fa eo ihany andrasana ka zay nge de vitako ny namatotra azy e. Andao amin'izay ary e. Manomboka eto de aoko tsika io mailo tsara fa ato anatin'ny vovony fahavalo tanteraka tsika izao. Aiza ho aiza amin'izao ary sarobidy. Aleo iantsony izy. Tsy maneno fa tapaka ho azy. Sarotra ihany ny fankahitantsika ato raha izany. Ny mahalasa ny saiko dia hoe naninona izy le nihika ny antso vonjeo teo sa misy vehivavy akoatra azy ato. Zay aloha ny tsy fantatra fa samboly eto am-pikarohana ny marina sika izao. Inona zany mivavy amin'ny tarehako zany mba jereko kely ery neny. Oay, fa tao feno rabe ny tarehinao. Dray, fa raha avy aiza dia nisy ty. Nefa ve tsy misy maratra ny vatanao? Tsy misy ka. Raha nisy zany ty. Ohatry ny mieritreritratsy zany ary neny mahita n'ity ramijinindika be aty ka. Toy ny ho tsara aloha ny sainao e. Sanatrive ka nofonondro zalahy teto ny vadiko ry neny. Andraso aloha e. Misy ina ry neny. Jerenao ty amin'ny ratsakazo ty. Raha io hatrany ambony hazo hoe misy raha. Jereo koa fa milenodenoka be sy tapatapaka daholo ny ratsakazo eto. Mazava ry neny tena nisy fifanjevona teto raha izany.
misy basy latsaka ty latsaka hatramin'ny fitaovam-piadiana mihitsy izany no ny fifanjevona teto aleo entiny ty arovatena zay zany nahatonga n'lay olona ny antso vonjy teo mety volana ihany ny andro ka tsy sarotra ho antsika mijery an'izay lalako mba hanato anaty ala etsengeanao inona no hitanao rehefa jerena tsara dia ohatrany hoe nisy olona ny taridarisiny izany ny ainga veto marina izany na ny ratsakazo ara tapatapaka aleo arahana fa efa misy azo ny tapatapahana ny savana ny lalana koa taridalana ho antsika iny andao arahana nefa na izany aza aoka ho mailo ihany tsika so fandrika izao misy mikasosoko izany fa leo aloha tsy zanony sika tena viany aloha any izany mandroso makaty amintsika nge izy izany aza metsiketsika tsy ny fivakaiky izy zandriny eny mambovotra za inona reny isy io eto okizay andraso aloha fa mijanona izy aiza ho aizy eto ara misy azy aokotsika samy tsisy etsiketsika aloha tsy hay mantsy na miandrikendro tohana atsika fotsiny izy avy atsy ambadika itsy ravikazo etsy zana ry jefa aleo atsipoko ery aloha ery ty vato ty tsy mantsika ropaka izy raha vo maheno an'ity vato ty manisa telo any eritreritra dia atorako mafy ty isa roa telo ary to tsy taitra mpiady mahay efa tsara ofany izany mato mody tsy taitra mihitsy ny adiako tompony koko andraso indray ara hoe andeha ho aizenao tsy ho aiza tsy akory fa hitanila kely toy izao fotsiny zay io eny fa hitako mody mamitsaka tsy mihetsika mihitsy ny edaly zany inona ny hitanao ao lehilahy goavana be no hitako roneny tsy mihetsika fa manongila tsofona fatratra jereo ty izy raha tsy mitakerikerika tsiro maninona moa raha toviriko am'izao nefa soa naitra ny namany hany ho any ka ho voadidiny eto tsika sy neny hoay iny eny fa lasa rehefa tsy nahitan'izana izy andao arahana avy ato ariana fa miazo an'le lalana saika ho diavintsika ny lalany hoay zato abeny sady mahery mandehabe toy ny soavaly tapako ve zao ve ho araka rynjiva tsy maintsy arahana iny arao mora fizanarynjiva tsy afaka miazakazaka tsony leo aloha andeha milamina am'izay fa efa nandeha mora koa le zalahy ty zany ko inony zany ataony dre ohatra ny mamahazavatra zany tako na avy ato ariana koa tsika dia tsy fantatra hoe inona no ovokovoany io misy vavahady azo avaavaka io ahoana koa zany vavahady zany hoay iny fa niditra ny anatiny any raha azoko tsara zany dia misy tanàna ao anatiny eo na lay antsoina hoe zoy fierena andrazo tsara hoe tsy kolovoko eny zay ao anatiny hoe dia kopahako neny avy eo dia avelanao rereta zany tena lasa izy tsy renitsony ny bitsibitsika inona ary no hitanao fa to tsy mikopaka mihitsy izy fa variana mitazana zay eo anatiny eo zay vo mikopaka izy aleo am'izay io tsy rika moramora eny fa inona n nahavariananao tato no elaela vo nikopaka ianao nisy olona saika hivoaka teo misy finday latsaka io anaty bozaka io sao di anao tena tsy aty fa tsy le finday any sarobidy ve ty
sa sendra mitovy fotsiny. amariny tsara aloha dia ho ite hoe inona nefa ny tokony ataon'ny findaina ity raha izany. Tena izy ity ka mbola atao anaty répertoire daholo ny larana fiantsony rehetra. Ilay finday tsy hita ve zany? Raha ny marina tamin'ilay finday ity nge zany tsy hoe very fa tany am-paosin'ny akanjon'ny sarobidy ihany ka zay no nahafahan'ny antso atsika. Za mantsy gaga hoe ahoana ny nahafahan'ny sarobidy ny antso atsika nefa ny finday amin'ny very. Zay no izy tsy manam-potoana ela ivalaparana tsontsika. Efa mazava fa netindry zalahato zany sarobidy. Mety hoe ny bataina izy fa tsy netiniditra ka izay no nalasaka nyity teto. Zay milamina aloha ny amin'iny. Efa voarain'ny polisy daholo ny toromarika rehetra. Hiandro ny polisy zany sika sa ahoana no tao? Tsy miandry azy ireo zany sika fa avy hatrany dia miditra ao anatiny ao. Sao vonondry le tsy mahataotody ireo ihany sarobidiko. Amin'ny fomba ahoana ny idirantsika eo? Tsy eto amin'ity vavahady hafahavy ity tsika no miditra satria mety misy fandriko na nitoy izany sady koa tonga dia tsy karitra be tsika. Zary ny jeva ohatra ny tsy sahiditroka. Tsy mahazo misaraka amiko izany ianao hoe manaraka foana amin'izay manomboka eto. Fefy hazo maniry no manodidina an'ilay tanàna ka zany ny tsy ahafantarana azy hoe misy tanàna ato raha tsy efa eto anoloana eto. Ay zany no hiditra. Andao avy ery ambadika ary fa azo ao nahazo antoka somora azo ao mora idirana. Arahoa somary miondrika sady mitsaitsaika moramora ihany tsika. Feno tsilo ange manodidina ty ambadika ty tokoa reto indray no anahiranako nefa andraso fa eto misy malalaka kely tsy misy tsilo. Eto tsika no miditra. Mandehana aloha anao miditra aloha ka raiso ny tanako rehefa tafiditra ianao. Ay atolory ara ny tananao zay ndao amin'izay jaiko anara-tsisiny. Moramora ihany tsy fa mangaro ny biby andavaka sika izao ka aleo mitandrina. Eno enge zany olona mitara izany Tsy raina roa ny fandrenesako an'izany fa maromaro misy lavaka kely azo itsikilovana ny ao anatin'ny trano ao ty. Aleo hoe tazaniko eto zay ao. Ino ny hitanao? Raso hoe ay feno lohan'olona miantona ny rindrina. Lanitro poa tsy te hita an'izany. Sarotra ny idiratsika ato raha izao. Feno mambona ny tokotany. Misy olona tamin'ny manatona izany. Avy manatona ty. Andao hiafiny ety amin'ny tsipozilitsy fa olona no kontrola amin'ny manodidina zany. Zany fa manatona. Raha vao mitsidika kely eo fotsiny lohany dia izay rako amin'ity vatakazo ity ka. Io asio amin'izao fa tsy mahita antsika mihitsy izany. Zany tatazo rasoka. Ao tsara tsy afa-mihetsika tsony io. Manao saritava izy izany. Aleo endahako ny akanjony sy ny saritavany dia anaovana avy ao. Raso zay ary aleo afenina tsy anaty tsilo atsy ty. Mamitsaha ihany aloha fa misy tamindray izany. Aleo avy koa anaovako azy mitandrema tsara ianao fa sao tsy voatsara ka nasaron-javatra eo. lamina fotsiny eny fa rehefa voako mafy ny firifa ny aizany tsy hitarabika eo izy vonina tsara ianao io. zany ko manaraka tatazo ay kely aina ihany retoko. Reto zany ny santatra ny tiako baibe ty. Atsy-pahazo atsy amin'ny namany atsy. Aleo aloha esorina koa ny saritavany sy ny akanjony dia anaovany eny fa ny ahy efa nanaovako le teo. Zay ao nareo roa lahy aloha makaina. Fa maninona ny tsy maintsy anaovantsika reto fanamiany reto? Mba tsy hahafantaran'izy ireo atsika rehefa miditra ao
mitovy ny fanamiana izy rehetritsika amin'izay. Zay fa vita re. Tsy fohy tsara le sarotava dia andaova mandeha ny fotoana. Zay mety izao. Ok. Dia izao ny toromarika. Aza mamaly mihitsy raha misy manontany na miresaka. Zay azona sarobidy ny tanjona aloha. Ao ve? Laso zao. Andao are, laso zao. Ay, tena marary amafo vatako ray manontolo. Sady reraka be koa zany. Inazany fa tsy atao maty. Iza no ahita aty itsony. Tsy misy fanantenana itsony amiko. Aiza ho aiza amin'izao ary sarobidy. Le tranoko moa efitrefitra be. Tsy misy mahafantatra tokoa sika na iray aza na omby le hevitrao. Andao atao sava ao izay misy any sarobidy e. Mino fa tsy maintsy ndray amin'iretsy efitra roa farany iretsy. Reo le olona enitsika mitaraina teo fa mbola mitaraina foana. Ay, ampijaliana toy izao koa. Hoay, reo alahatra ry zareo reo zany ho tapahan-doha daholo. Mahatsiravina atao ity tanàna ity. Sao dia ao amin'ireo olona milahatra ireo ary sarobidy. Sasanatra efa tapa-doha. Ohatran'ireo miantona ireo. Efa nasesiko ny jerena daholo rehefa tsy ao izy ka. Andraso ary sokafako ty efitra farany ty e. Rehefa tsy ao dia tsy hita intsony izany. Zay ny indrindra sarobidy fa misy mamoa varavara. Mety ho laka ho tapahan-doha angamba izany. Tola misaritava. Sarobidy. Io tokory ny eny a. Fa tao mahafantatra ny anarako reto. Fa ahoana koa izany? Hitanay ihany ianao ry sarobidy a. Fa ary toa feo anjiva. Ie, zato koa ty malama. Ao esoriko ty saritavy ty. Tonga navitra indrisy zay. Jiva, dia ineny. Ndray za toendrikeo mangamangana be daholo. Arabaina loka efa tsy maty foa mananenao a. Misatra, samy hafaliako mahita anareo indray. Tena efa tsy nisainiko intsony za mbola eona aminareo izany. Fa hoana nafantaranareo fa ty misy Aza mbola misioka aloha e. Mbola tsy tafavoaka ny alana isika e. Mbola tantara lava be ny nahafantaranay misy anao. Fa aleo aloha izay hitondrana hivoaka ato indray no atao. Dia ahoana tokoa moa izany no atao e. Ohatra misy varavarana mivoaka ny ivelan'le paozy-tranon'ny efenantsika sy ny eny teo a. Ie, hitako io. Izay ndeha atao. Nareo mianaka avy hatrany tonga dia mandeha. Ao amin'le nidirantsika teo ihany no mivoaka. Za na raha mason'izay ato anatiny ato. Ndao arikia, afaka mandeha tsara indray e. Afaka mandehana dia somary mandringa aza ka. Okaloha fa misy olona tamy ty makaty ity a. Tsy fo malako ny saritavany eny. Atao hoana indray zao nanaovana an'ity. Aleo fa raha vao mitsidika ao ny lohany dia kendaiko amin'ity tady famatorana izy ireo olona ity. Iny fa tamy. Ino mihitsy ilay mpampijaly ato. Hoy ny teny farany tamiko hoe amin'ny fotoana hiverenako ato no hakako anao ho tapando. Sanatry. Zany ianao ry le mpampijaly olona. Zany fanambatra. Ary miseho mafy ty a. Tandremo fa misy antsy ny tanan'indry jiva. Kay, ny feoko. Saika voatrobaky ny antsy. Jiva. Lavo ny jiva. Tsy hitaza maso eto fotsiny ka tsy avelako ho vatonyireo zany ny zanako. Aiza le tady teo. Tsipiko ery amin'ny tsy valaka azo ambony ery ty tady ty rehefa vitako mahavarana. Toy izao. Aleo rojoko amin'ity amin'izao. Zay. Stonina hiakatra kenda tsara mihitsy. Misaotra ngeza loatra ny dalaka sarotra tamiko ny tolona azy.
aleo iantina ho hitan'ny havana io fa andaotsika andeha andraso vaiko ty varavarany ty tonga dia voakinareo mianaka. aza ela eo ianao a malaky ianao njiva mikotaba daholo angery zareo zany eny ambadika any e ianro zareo angamba ilay fifanjevona teo ka mikitaba nyray trano aleo hialy eto aingana so zaha indray nitavily eto. Angenareva tratra eto angatsika marary be le tongotro sady sefatra be mila tsy asitona fofona iny intsony a irezako i saripia raha tratra eto ange sika dia tsy ho afa bela ntsony aleo babeko ianao raha izany e sady reraka be koa ndi ianao e ka sao dia reraka be amin'izany indray ianao ka ako izao ihany fa entiko moramora e ao rehefa tsy maninony e nangalana ny tany azy efa nanaovana fiveriny aina dia ariako aty indray ve ianao marina mihitsy izany aleo babe ndry e ary amin'izay afaka mandositra foantsika fa tsy mijanona ntsony ary ino ny zany ny lohantsika an'izany e toa misy feon'olona maromaro mirodorodo izany ve tsy ho voadidintsika ahoana ndray rety e oe reny e voadidiny sika reto a oka aloha e polisy reny fa tsy olon-dratsika a ka aleo amin'izay ary aleto ambabenao eto e izay vo tena avitritsika ary aloha isoroko amin'izay ty sarotavy ty sola zay ny polisy fanaman'ireo olon-ratsy ao itoko moa mbola tsy miesorona ny sarotavany eny esoro aingana fifareto ny polisy a oay dada sy neny koa reto miaraka ny manam-pahefany reto ary amin'ny firy ary zao andro zao e amin'ny firy tokoa raso hoe amin'ny efatra marainy zao tena marainy ny andro vo avitra sika telo mianaka zany asambarako malala tafaverina eto an-tananarivo indray hatratiaka io a hafa ihany zany eto amin'ny tany ny teny zany sady mbola hafa ihany koa na milamina e ny tsara aloha dia efa rava ny asan-dahalo tany amin'iny faritra nalehantsika iny e nidorana mihitsy le tombon-jiolahy tao anaty ala fa tsy namelan'ny polisy e raha tsy fongotra hatramin'ny foton'ireo jiolahy ary ezo daholo ry dada sy neny teo mbola miresaka ao izy telo mbola merina ny fisaorana neny avy eo satria vehivavy be heri-po izy amiko tia zanaka ary tena tia matoa nanao ny ainy tsy ho zavatra toy ireny nanetry tena izy ka nanaiky hifanohana sy mifanampy tamin'ny fanavotana hafa ihany neny ho valiako soa be mihitsy ho vitany tamiko izao ary za ahoana ianao indray ve no adino e tsy ho adinoko ianao ka mendrika ho valiana ihany koa no nataonao vato fantsika manamafy ny fitiavako anao ny fanavotanao aho eny ary e dia roviana zany nytohizana ilay vola tantelintsika izay nosoparany fahavalo aleo fa toizantsika ty hatrany isan'andro izany e engane mba hifarana treo ny etraketra-piainana ny anjady tamintsika zany tokoa e saingy mbola tia tantsika ka tsy afa miala amin'ny taiza-piainany e taiza-piainana ahoana koa ny trangam-piainana rehetra ny seho teo amiko no namola vola ahiatrika ny ho avy ka zany ny antsoko azy hoe taiza-piaina